Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Amin'ny faraparany volana oktobra ho avy izao no amoaka pabe-maso ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny ONG Ivorary mahakasika ny fahatanteran'ireo fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy araka ny nambaran'ny talim-panatanteraka nyity fikambanana tsy miankina ity androany ahafahana misintona ny sain'ny vahoaka mialohan'ny fifidianana izany raha ny fanazavany. Nagataka ny sokafan'ny orinasa mpitrandraka fa sy mainty Base Toliara ny tale jeneraly ny orinasa australiana Base Resource ny Base Toliara izay naantony fahazon-dalana hitrandraka ny taona 2024 dimy volana tsy aoriana nahatratrarana ireo toerana sy ambina solika ary ireo fitaovana fikirakirana sy fanapohana solika teto Toamasina. Olona telo faravakely no fantatra fa mihitsika amin'ny fonjana ambalatavoangy hatramin'izao raha toka ampolon'ireo mpiasa irakiraka voaroroy tamin'ny tsirara ity. Tsy mbola hita soritra ny valin'ny fanadihadiana izay nampanantenana ny amin'ny karohana ireo ady mikotrika izay tokony ampifantarina ny vahoaka amin'ny mahararam-pirenena azy. Lehilahy iray no saron'ny zandarmaria pirenena ny tondra rongony milanja 770 kilao teny Alasora ny aliny asabotsy lasa teo vokatry ny velam-pandrika ny aliny io ihany. Olona 10 hafa no voasambotra ny zandary sy ny andro masibok'olona teny amin'ny komina Alasora ihany. Telo amin'ireo voasambotra no nikasa nakolikoly amin'ny zandary ka nanolotra 4 tapitrisa ariary. Eo ambany fifehezan'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana ny tranobe ny fitsarana tampony ny Kongresy ary ny lapam-panjakana ao Brazzaville renivohitry Brésil taorian'ny fanafiana nataon'ireo pomba ny filoha breziliana teo aloha Mali. Manodidina ny 300 ireo olona voasambotra amin'izao fotoana. Tsy manaiky ny zavanitranga ny filoha ankehitriny Lula da Silva ka ampiatra sazy amin'ireo nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana. Ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidiana ny tokantranao amin'ny ity alatsinainy alina ity sy tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao. Manasanao ampitivana anaraka izany hatramin'ny farany. Alohan'ny hanomboantsika ny fotoana dia tsara ny mampafantatra fa anambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Hanomboantsika ny fotoana ary dia amin'ny faraparany volana oktobra ho avy izao no amoaka pabe-maso ny valin'ny fanadihadiana nataony ny ONG Ivorary mahakasika ny fahatanterahana ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy araka nambaran'ny talim-panatanteraka ity fikambanana tsy miankina ity androany ahafahana misintona ny sain'ny vahoaka mialohan'ny fifidianana no anaovana izany raha ny fanazavana. Henri Florian. Efa mianaka tokony fifidianana isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fifidianana izay efa ahitana soritra sahady ny fimankomana ny hery-velona rehetra toy ny antoko politika, ny firaisamonim-pirenena ary indrindra fa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ho an'ny firaisamonim-pirenena manokana tafiditra ao anatin'ny asa lehibe iantsoroan'izy ireo ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ireo fampanantenana nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra hamoaka ny tombana mahakasika ny fanatanterahana ireo fampanantenana izay nataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra indray izy ireo mialoha ny fifidianana ho avy eo mba ahafahany olom-pirenena mamena viana sy mahita ny asa vita tahafahany mandray fanapahan-kevitra amin'ny kandida hofidiny amin'ny fifidianana manaraka hoy ny talim-panatanteraka ny fikambanana tsy miankina Ivorary. Dia amin'ity taona ity zany anao ny tombana ireo zavabita mialohan'ny tongavany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia ho ataonay avoakanay pabe-maso ny tombana maro samihafa izay misy teo ny tombana atao hoe citoyen na hoe mampaolo-pirenena inona tokony zavatra hoe nentina niova tamin'ny fotoana ity tamin'ny mandat ray manontolo inona zany zavatra niova ataonay faran'izay objectif ale izy point positif avohitray négatif avohitray dia anjarany olo-pirenena mamaritra amin'izay hoe mbola mendrika hofidiana ve le olona manaraka iny zany mba natao hoe ho ampiasain'ny olo-pirenena mba ahafahany tokoa manana hoe nety manana rehetrarehetra mandanjalanjany hoe inona ny mety inona ny tsy mety
dia hoe mbola ampy ve zay fidianana an'ilay olona. Miankina amin'ny tetiandro avoakany CNI mahakasika ny raharam-pifidianana no ahafahan'ny ONG Ivorary mamoaka ny valy ny fanadinana izay ataon'izy ireo raha ny fantatra. Farafatarany ny faramparany volana Oktobra ho avy izao no vinavinaina hivoaka ity fanadidina ataon'izy ireo ity. Fa miankina amin'ny tetiandron'ny CNI zany avoakan'ny CNI zany zay mboirarenako voaka tsy hoe no afahany mamoaka an'ilay satria mila fotoana ihany konkoa zay mamoaka an'ilay antotanisa rehetrarehetra mba tsy fiable ilay izy. Dia ny fafantatra fotsiny zany hoe misy deadline tokony ho hajaina raha ny voalaza lalàna zany tsy azo atao ny manao sondage na mifakakevitra amin'ny mandritra ny campagne électorale. Dia iny zany no azo atao manao fa ny mamoaka no tsy azo atao moa zany. Dia iny zany no ezahana hevitra tsara zany alohan'ny idirana amin'ny campagne électorale. Dia iny zany miankina amin'ny famoahana ny tetiandro ny fifidianana zany. Tsy ivona fa nanomboka ny fotoana niraisan'ny filohan'ny Repoblika Andrajoela ny fitantanana ka hatramin'ny taona 2024 lasa teo. Tsy misy afa-tsy ny 110 isanjato ny fampanantenana izay nataony no tanteraka araka ny tokony ho izy araka ny valy ny fanadidina izay nataon'ny ONG Ivorary tamin'ny alalan'ny Barosi na ny baromètre citoyen. Isan'ny tanjona amin'ny famoahana izao antotanisa mahakasika ny fanatanterahany fampanantenana nataon'ny mpitondra izao ny mba ahafahany vahoaka misaintsena sy manova ny heviny mandritra ny androm-pifidianana ka hanomezany ny fahefana ny mpitondra perinasa na hisy afidianany indray ny olom-baovao hitantana ny firenena. Mikasika izay fifidianana izay dia mampanahy ihany ny mahakasika ny fanomanana sy ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 2024 ity hoy ireo mpanao politika nanaovana fanadihadiana. Hita taratra ankehitriny fa tsy manana fahavononana hiatrika fifidianana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Fotoana fanomanana ny fifidianana izao ho antsika eto Madagasikara na ho an'ny mpanohitra na ho an'ny mpitondra fanjakana izay samy manao ny hisintonana ny vahoaka avokoa amin'izao volana maromaro tsy atongava ny fotoam-pifidianana izao. Mampisalasala ny mety hisian'ny fifidianana hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana. Manomboka misy fanahina zany hoe sao dia tsy asindra ireo mpitondra fifidianana ty taona ity satria raha ny lalàna sy ny lalam-pandroana dia milaza mazava fa tapitra amin'ity taona ity tokony atao amin'ity taona ity ny fifidianana mikasika anay mpanolotsaina sy ben'ny tanàna sy ny fifidianana filohan'ny repoblika. Efa jerenao nefa ny zavatra nataon'ny ministra Rindra Raban'ny Rinason dia tsy ampy teti-bola anaovana fifidianana. Efa jerenao ny volavolan-janana fidin'ny député sy ny sénateur dia tsy ampy ilay izy. Rehefa mihaino président CNI ianao dia milaza mazava izy fa zao vao hanao an'ilay kajikajy hoe ampy ve io sa tsy ampy. Rehefa nihaino ny filohan'ny repoblika ianao tsy ny lobavy izy na indray mandeha raha mikasika ny fifidianana. Dia tena manontany tena mihitsy zany hoe sao dia tsy ho ataony zareo ary ilay fifidianana dikan'izany tena karazana fanaovana mpanjakana zany ho an'ny tombontsoa manokana. Raha ny zava-misy ankehitriny pirofo mitehaka amin'ny tenda ho ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana fa tsy ny fantoha ny fitondram-panjakana ny fanomanana izany fifidianana izany fa variana tamin'ny fanorenana fododrafitrasa izy ireo hanika sahirana amin'ity fotoana farany itsy. Be dia be io ataontsika hoe facteur clé zay iankinan'izany fifidianana zany nefa saika ataontsika hoe tsy dia amin'ny tena tonga amin'ny ilana azy daholo zany ny fifandaminana tokony ahafahana mikarakara amin'izany fifidianana zany. Azadino ny fifidianana dia misy ny avant, misy ny mandritra ary misy ny aorinana. Dikan'izay zany raha ohatra ka ilay alohan'ny fifidianana no manano tsarotra amintsika ny mikarakara azy ahoana moa zany ny atsehatsika an'ilay mandritrany sy ny mety ho aorinan'izay fifidianana zay. Mety azo hitarafana ny ataontsika hoe tsy dia tena hoe ny fantohan'ny fitondram-panjakana ny fisian'ny fifidianana zany hoe ny fanomanana zay fifidianana zay dia mety variana izy tamin'ny fanaovana ireo fododrafitrasa zay ataontsika hoe ny reharehan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao. Mipetraka ihany koa ny aiasy raha toka ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpandolo-tsain'ny tanàna no alefa mialoha noho ny mety fisian'ny katsikatsi politika raha ny fanazavana. Ny tena tsy ara-dalàna mihitsy raha ohatra hoe alefa aloha ny fifidianana mpanolo-tsaina zany hoe ny nay sy ny ben'ny tanàna satria tsy izay ilay lalàna. Faharoa ny tena ratsy zany dia hoe alefa ao aorianan'ny filohan'ny repoblika ny fifidianana anay fa raha vao izay ilay izy dia ho lasany daholo indray ny ben'ny tanàna rehetrarehetra ary amin'ny juillet 2024 raha vao ny solombavam-baovao dia ho lasany daholo indray ny
legislativa zany tokony arahana mitetikandro ny lalam-pandroenana sy ny mikasika anay fa tsy hoe hovaina le izy amin'izay mapetipety na arosy io na alefaloha mety ho sarotra ny fanaovana le fifidianana raha tafaraka fa zay ny lalàna anjara ny fitondram-panjakana raha mahefy izy no manatanteraka ny lalàna fa tsy hoe metimety amiko dia alefaloha na metimety amiko. Isan'ny andrasany maro ihany koa ankehitriny ny famoahany CNI na ny voameram-pirenena maleo tena amin'ny sahana ny fifidianana ny mahakasika ny tetiandro fifidianana amin'ity taona ity. Fa tsy manaiky ny hanemorana ny fifidianana 2024 ny eo anivon'ny RMDM na ny route ben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara raha nambaran'ny mpitarika Androany. Ankoatr'izay nanamafy ny tokony hanatsarana ny lafim-pifidianana ihany koa ny filoha mpitarika. Eo ihany koa ny fanavoazana indray ny lisitry ny mpifidy amin'ity volana janoary ity ialana amin'ny korotana ara-politika mialohan'ny hiatrehana izao fifidianana izao. Ndimby Christian. Tepoka maro no nivoaboasan'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara androany nandritra ny fionany tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny RMDM na ny route ben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany. Nilaza ny tenany fa mitarazoka ny fanomanana ny fifidianana amin'ity taona 2022 ity ka nanamafy ny tokony hijereny fotony lalam-pifidianana sy ny lisitry mpifidy hatramin'ity farany volana janoary ity. Efa hitantsika fa tena lesoko dia lesoko mihitsy ny fanomanana ny fifidianana. Koa sahiny joro tsy anaiky lembenana intsontsika amin'ireo rafitra mpikambana amin'ny fikirakirana ny fifidianana. Namerina mombenembeny tsika nilaza hoe tokony asiana ny dinitra mba ahafahana manitsaingana diaingana n'izy io. Tsy maintsy takitsika foana ny fanovana sy ny fanatsarana ny lalam-pifidianana. Ny lisy-pifidianana sy ireo rafitra mpikarakara ny fifidianana tsy azo antoka mitanila. Noho izany tsisy fifidianana andeha ny fahamarinana sekeny rehetra io raha tsy miova mihitsy io rafitra io sy ny lisy-pifidianana. Ankilany nanambara ihany koa ny teo anivon'ny antoko HVM fa isy ny dinika iarana amin'ireo antoko mpanohitra ny rafi-pitantanana entina mpandrosoana ny Madagasikara. Inona tokoa ny zavatra mety hitambarana satria apetrakinay foana ao anatina ady hevitra sy ampitoniana zany hoe misy programma izay mety hamahany olana Madagasikara ve azo eritreretina iraisan'ny vondron'ny mpanohitra. Adevitra zany apetrakinay amin'ny latabatra satria manko raha olombelona no resatrika mialoha mety mampisaraka zany fa raha programme anasa na projet de société no apetraka amin'ny latabatra ifampidinihana ary zay moa mampirisika an'izany mihitsy ny HVM hoe tokony miroso amin'izany ny vondrona antoko-mpanohitra satria raha risy lahatra tsika fa misy zavatra tsy mety eto dia tokony misy volavolana programme anasa eritreretina hitovizana afahana miroso mankana fifidianana fa ny resaka olona aoriana rehefa ho satria tsy zany no tokony andeha adevitra mialohan'ny zavatra rehetra. Nisy androany ny fionana sy fampiarabanana tratry ny taona vaovao an'ireo mpikambana ao anatin'ny RMDM matetsy faravohitra. Fionana izay nandiniana ny toetra ra eto amin'ny firenena sy ny fiatrehana ny fifidianana amin'ity taona 2022 ity. Mahakasika ny fampianarana kosa indray dia hovitaina amin'ity 3 volana voalohany faharoa ity ny fandaharam-pianarana indrindra ho an'ireo kilasy anala fanadinana. Isan'ny fepetra noraisina ity fanapa-kevitra ity ho an'ny sekoly tsy miankina nanaovana fanadihadiana ahafahana manamafy ny famerenandesona tamin'ny 3 volana farany. Fitiny Kolona. Taorin'ny fialan-tsasatry ny Noely hiamafy ny fandaharam-potoana ho an'ireo mpianatra mandritra ity 3 volana faharoa ity araky ny fanadihadiana natao. Izay na hovitaina amin'ity tapany faharoa ny tetiandro mpampianarana ity ny fandaharam-pianarana. Anton'izany ny fahafahana manao famerenandesona ranoray mandritra ny 3 volana farany. Raha ny eto amin'ny sekoly misy anay ny fandaharam-pianarana moa zany efa tapitra ny 3 volana voalohany dia miatrika ny 3 volana faharoa izay. Io fomba fampianarana moa zany raisinay manokana teto amin'ny sekoly nanomboka tamin'ny nisy ny Covid. Dia fa nentina tamin'izay ritma izay ny ankizy dia izay no nazatra anazy dia tsy maninona ry zareo ka mazaka ihany. Ilay izy koa moa zany tsy tena hoe rotorotoana be fa ezahana atao tsikelikely dia fa nety eo amin'ny 520 isan-jato eo izy zany izao no tena hoe tsy mila fanohanana manokana fa hoe maharaka tsara daholo fa ny ambo amin'izay zany eo amin'ny 520 isan-jato dia mila tohanana arahana tsikelikely misy tena hoe arahana mihitsy zany ao ampianarana arahana ry zareo.
ankilany hita taratra hatramin'izao ny lesoka sy takaitra navelany aretina covid-19 teo amin'ny fampianarana. Maro ireo mpianatra ilaina fanaramaso manokana noho ny fikorontanana teo amin'ny fampianarana roa taona lasa izay. Ankoatra ny krizy ara-pahasalamana, isan'ny antony mampiena ny fahaizan'ny mpianatra ny olana eo anivon'ny tokantrano raha ny fanazavana hatrany. Hita lesoka amin'ny fahaizan'ny ankizy ny tamin'ny covid teo dia nisy ihany koa ny amin'ny lafim-piainana, izany hoe fahasahiranana ny ray aman-dreny dia hita taratra any amin'ny fahaizan'ny ankizy, ny olana ao an-tokantrano dia hita taratra ny amin'ny ankizy ihany koa. Ny ankabeazan'ny ankizy atao aminay moa izany dia betsaka mihitsy amin'izao no hoe endaosa fahafatesana ny ray aman-dreniny, satria tena sahirana dia lasa misy fiantraikany eo amin'ny fianarana ilay izy. Ho an'ireo mpianatra anala fanadinana, efa manomboka ny famerinandesona na mbola anatin'ny 3 volana faharoa aza izy ireo. Mila atao foana satria ny examen tsy mila atrehana, mila mianatra foana fa BPC tsy azo moramora dia mila mianatra foana sady mitrety. Raha ohatra anazy zao matematika sy fizika zao ny tena tsy haiko dia zay zao ny ezahako be dia be sady hanao exercice matetitetika. Amin'ny ankapobeny, tsara ny vokatra tamin'ny 3 volana voalohany ho an'ireo mpianatra. Tsy aivina, ny 20 Jona 2024 ho avy izao ny fanadinana CEPE, raha toka ny 3 hatramin'ny 4 Jolay ho avy izao kosa ny fanadinam-panjakana BEPC araka ny tetiandro navoakan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Mialohan'ny hidirantsika mifanadihadiana manaraka manodidina izay fampianarana sy sekoly izay dia iverenana kely vetivety ny mikasika ny base toliara mangataka ny hisokafan'ny orinasa mpitrandraka fasimainty base toliara ny tale général ny orinasa australiana Baza Resources. Ny base toliara izay nahato ny fahazon-dalana hitrandraka ny taona 2024. Raha ny loharano vaovao azo ny ao mivantana tamin'ny filohan'ny Rajoelina ny tale général ny orinasa Base Resources, Tim Carstens ny tapaka ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Tanjo natokana noho ny kendrena ny azo fahazon-dalana isokatra ahafana manomboka ny asa fitandrahana ao ranobe faritra tsy mondrefana. Amin'ny alalan'ny orinasa malagasy Base Toliara no ametrahana ny Base Resources eto amintsika, izay nahato ny ministry ny Arenakibony tany raha vokatra fidiny avo ny volana Novambra 2024. Araka ny voalazan'ny filan-kevitry ny ministra ny 7 Novambra 2024, ny tsy fampinetra alaina sy ny mety isiany korontana tao an-toerana no antony roa lehibe voalaza ho nanakatonana ny orinasa tamin'izany fotoana. Araka ny loharano vaovao voaray hatrany, efa nisy vahaolana ahafana manatsara ny tetikasa ka azon'ny andaniny sy ny ankilany tombontsoa amin'ny fitrandrahana. Raha ny fanadihadiana natao, vola mitetina $700 no ampiasain'ny Base Resources amin'ny tetikasa Base Toliara izay aritra telo amin'ny 30 taona. Ny volana Janoary 2024 no vidin'ny orinasa mpitrandraka Australiana ny 5,700 anjaran'ny Toliara Saint, ny alohany nazona ny 5,700 ambiny ny taona 2024. Raha ny loharano vaovao azo, tsy manana anjara amin'ny Base Toliara ny fanjakana malagasy. Mifanohitra amin'ny fitrandrahana fasimainty ataon'ny QMM ao Tolagnaro izay misy 20,100 ny vola miasa. Raha tsy aivo na ao ranobe, 50 kilometatra avaratry ny renivohitra Toliara no misy ny fasimainty ho trandrahana ary vinavinaina hamoaka hatrany amin'ny fasimainty 7,50 sy 700 taonina. Fa vita ny fotodrafitrasa hanatsarana ny sekoly noho ny ezaka manokana nataon'ny commune Analapasy. Efa ora taona izay no nanaovana fangatahana W tamin'ny ministera tompon'andraikitra saingy tsy nisy valiny hatreto hoy ny ben'ny tanàna voafidy tany an-toerana. Vokany mipetraka amin'ny tany ireo mpianatra manodidina ny 300 any an-toerana. Gaëtan Andriatsilavo. Noho tsy fampian'ireo fotodrafitrasa eo anivon'ny commune ambanivohitra Analapasy eo amin'ny distriktan'ny Tolagnaro, niezaka nitady ireo tsara sitrapo nanampy amin'ny fanorenana ny sekoly ny ben'ny tanàna. Vita ny sekoly, natao ny fangatahana W. Efa ora taona mahery zao hoy ny ben'ny tanàna no nanaova ny fangatahana W ipetrahana ireo mpianatra ireo saingy hatramin'izao tsy nivaly ny fangatahany. Nanao ezaka ny ben'ny tanàna izay tsara ho marina fa tsy volan'ny commune fa volan'ireo manana-tanana izay matoky ny ben'ny tanàna no nanamboarana an'ity sekoly ity. Nandefa hafatra taminao aho ramatoa ministra, nanoratra taminao mitaraina mahakasika an'izao zavatra iarahantsika mahita zao.
mampolo ny zay ato a de samia magnaramaso amizay a sisy table banc na iray aza nefa araka ny voalazako teo a efa nanao ezaka aho mba hahavitana an'izao sekoly iaratsika mahita zao moa ve raha matoa ministra de tsy mba mendrika honam-pianareo ministera izao ezaka ataonay zao a mba hamomezana w zato ho an'ireo efatra ekôle ny ankilimitraha atao anatin'ny commune ny analapasy zao sotra ankoatr'ireo mpianatra manodidina ny 300 mipetraka amin'ny tany eto amin'ity sekoly ity nambarany fa maro ihany koa ireo sekoly ahitanareo mpianatra mipetraka ambany ao amin'ny commune na iadidiny araka nefa natsidika tamintsika tany am-piandohana dia anambahiny sampana fampahalamba-vao amin'ity alina ity dia Andriamatora Herson Adel na mahatoky filoha nasionaly ny syndika mitafa avy eo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena miarabanao Andriamatora filoha tonga soa tamin'ny fampahalamba-vao ny kola amin'ity alina ity fanontaniako voalohany avy hatrany dia raha ny fantatra dia eo amin'nivony ministera ny fanabeazam-pirenena no isan'ny be syndika indrindra ianareo isan'izany inona marina ity syndika ty ary inona no antom-pisiny miaraba Hilary dia miaraba ny mpanabe manerana ny Madagasikara ary miaraba ihany koa ireo mpikambana mitafa ray manontolo sy ny mpandraraha eto anivon'ny fanabeazam-pirenena marina tokoa fa maro dia maro ny syndika eto anivon'ny fanabeazam-pirenena fa hovaliko fanontaniana zay hoe tamin'ireo marobe ireo inona ny ova actionnaire avy ny mpampianatra sa spectateur antsara ny tsirairay avy mamaly an'izany inona ny syndika mitafa dia anisan'ny syndika zandriny faharoa amby telopolo angamba raha tsy diso eo anivon'ny fanabeazam-pirenena Hilary ny fanalavana azy aloha dia le hoe mitafa io mivondrona iray tanjona ho an'ny fanabeazana le mivondrona no ahitsiko kely satria misy olona diso fandray mieritretra hoe mivondrona dia mitovy amin'ny hoe vovonana tsy ny valiny ny mivondrona dia hoe assemblage na hoe assemblée ao ny mpampianatra mitazona salle de classe ao ihany koa ireo mpandraraha personnel administratif hoy ny filazantsika azy izay ito syndika ito mitsangana satria rehefa tsy teny ny hafa iandrianiza koa sary raha misy telo amby telopolo zay amin'izao fotoana izao firy no miteny firy no renao aiza daholo no misy azy ireo iandrianiza ary ny mpanabe eto Madagasikara nitsangana ny mitafa hitafa ny zavatra tsy mety ary ihany koa hiady ny fanatanterahana an'izy ireo mba ho amin'ny tontolon'ny fanabeazana amin'ny fanabeazam-pirenena izay dia inona fa tsy eto andrenivohitra rery no misy an'izay syndika zay fa manerana ny Madagasikara aiza hoe zany fanapareahana ny syndika manerana ny nosy na manerana ny faritra 3 amin'izao fotoana ny tapaky ny taona 2024 nanomboka ny fitetezam-paritra ny syndika mitafa satria tena marina zany fa manerana ny Madagasikara ny ambanidravinahitra any misy mpampianatra manana olana manana taraina saingy tsy hitan'izay ale misy ihany monitany fa tsy mamaly izy ireo satria efa mipetraka amin'ny toerana zay nikatsahany nanomboka ny volana juillet zay 2024 dia nitety any Madagasikara tsy milaza ko rehefa voatety Madagasikara fa maro avy any mitendro ny atsimo zay nanesy ny anavaratra taty amin'ny volana novembre zay nandeha somary ny anavaratra tsinanana nazo an'iny Fatrisafa Betsiboka Sofia iny ary amin'ity taona janoary ty fotoana akaiky indrindra miraiky amin'ny 20 ny volana janoary zao dia verina amin'ny faritry Betsiboka zay ao amin'ny Siskoany tsara tanàna mandeha ny fitetezam-paritra arakaraky ny filan'le faritra hoe mila ny syndika mitafa mijoro eto amin'ity tanànanay ity zay isaky ny région district ary ihany koa isaky ny commune ale alitsoina hoe ZAP dia manangana an'io zay araky ny filan'ny mpampianatra maresaka fanabeazana azy dia satria resaka lavalava satria maro ihany koa ny olana eo amin'izay resaka fanabeazana izay président amin'izao fotoana fa manapitra ihany fotoana antsika eto amin'ny fampahalalam-baovao ka fantaniako farany ho apetrako aminao amin'ity alina ity ara dia ny rehefa tojo trangan-javatra tahaka any ahoana no tokony anantona zany hoe syndika zany zay ny fahadisoana goavana indrindra ataon'ny mpanabe rehefa manana olana izy vao mahafantatra syndika anika misy mpanabe milaza fa rehefa misy olan'ny olona azahoan'ny syndika tombontsoa vao mitsangana ny syndika tsy nivaliny zany isan'andro san'andro na misy olana na tsy misy olana dia tokony misafidy ny syndika idirany ny mpanabe mba hahafahana miaro azy mandray ny fitarainany ary hoy ny mitafa hoe amin'izao toerana misy anao zao ry mpanabe dia tokony mitady ny syndika maresy lahatra anao ianao fa tsy rehefa misy olana
vao manantona zany no mahatonga ny maro hoe angalan'ny président zao vola fa misy solana, angatahany ihanina vola fa misy manao affectation abusive. Midira syndicat dia ny mbola tsisy solana, indrindra moa fa raha misy solana dia tsy afa-mialany dia voafetra tokoa ny fotoana. Makasitraka ny Koly TV, makasitraka Hilary, makasitraka ny mpanabe mandrendra ny Madagasikara. Mirary fahombiazana feno amin'ity taona vaovao ity, kiondalana irantsika mahita izy ity, olom-pirenena ny mpanabe matokisa fa tsy maintsy miovy io. Ta télé fibrée, voilà un vrai cadeau de Noël. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidque numéro 1 malagasy. Ho any antsoa ivetivetsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity hiara-ny fanararaotam-pahefana ataon'olo tokana avokoa ireo olona tsy mifanara-tsaina aminy ao Antananambo, commune Maroala, district Anantsohy, raha ny fitarenan'ireo mponina. Ao an-toerana ihany koa izay tsy nahitana mpitandro ny filaminana nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao. Ny taona 2024 no nahitana mpitandro ny filaminana farany tao amin'ny Fokotany Antananambo, commune Maroala, district Anantsohy, raha nambaran'ireo mponina. Vokany manjaka ny raha-matahora sy fanararaotana ataon'olo tokana amin'ireo mponina ao an-toerana ankehitriny. Manoloana io, mitaraina noho ny fanararaotam-pahefana sy ny amafy ny idina napetraky ity farany amin'izy ireo mponina. Raha io afa matetika tany. Zah zay ohatry natako tamin'ny taona 2017 afavy nanaovany raha karaha io koa, izy miteny hoe olo jiaby amin'ny bisaboha ty mandeha magnano larondy any mikarakara amin'ny fara. Zah ndraiky misy zanakarolahy bebe ningovo anahy, tonga dia efa hoe ndao anareo zah fa zah akato mamboly satria iny ny zanako notariny. Tsy mahazo miasa zany le hantoerana, io anisan'ny lalagna natsanganangiahy. Zah avy teo amin'izay nihinjehiny zako tamin'ny fotoagna io miala ta zaho. Raha tena tany io aho mipetraka amin'ny zalatoa magnano bisaboha iny, tsy zay zavatra tsabon'olo akeo iny, tariky zany maminton'olo izay olo halahalany iny zany, izy koa fa misy raha tsabony ziny amironan'ny politika. Miantso ny fitondram-panjakana anaramaso sy hijery akaiky ity fanararaotam-pahefana atao amin'izy ireo ity ny solitena pokon'olona ao Antananambo. Noho ny fatahorana io ngiazoanary io, poniny akao, tsisy masaiky miteny. Mbo mangataka fanjakana mahefa mifanandrify amin'izany, mbo hitsindro zahay ao amin'ny fokontany Antananambo, efa tegna mahatsapa marary zay poniny akao. Ohatrany mahagaga mihitsy agny aminay Antananambo, karaha ohatrany tsisy lalana. Tsy hitan'ny fanjakana satria maro anisa ny zavatra tsy manjary agnelagnelana zany tsy hitan'ny fanjakana. Le raha tsy manjary misy ngiahina tanjareo sakeo tao Antananambo voalaza fa afa tsisy hazo ata sakay zany nefa izy mbala nagnano ary nitadiagna izy natapy amin'ny ahiniandro raha tsy mivoaka vola efatra hetsy izy tsy Ankilany hiarany dina avokoa toy ny fandoavana lelavola mitetina efatretsy ireo mponina tsy mifanara-tsaina amin'ity olona voalaza ho mpanararaoam-pahefana ity. Ity farany izay efa nigaga atao Antsohy noho ny raharaha fisandohana ho zandary efa nisy ny fitoriana sy fitarainana napetraka ireo mponina tany amin'ireo manam-pahefana ao Antsohy, saingy mbola andrasana kosa ny tohiny raha ny fanazavana trany. Fa 5 volana ty aoriana trarana ireo fitaovana sy ambina solika ary ireo fitaovana fikirakirana fanapohana solika tao Tomasina. Olona 3 farafahakeliny no fantatra fa mihitsika ao amin'ny fonjana Ambalatavoangy amin'izao fotoana. Raha toka ampolon'ireo mpiasan'ny kirakira voaroroy tamin'ity raharaha ity, tsy mbola hita soritra ny valin'ny fanadihadiana sy izay fanampanantenana ny amin'ny hikarohana ireo ati-domikotrika izay tokony apartahana ampahafantarana Ampabemaso azafady amin'ny vahoaka amin'ny mararaha-pirenena azy.
olana aty aoriny natratrarana ireo toerana sy ambina solika ary ireo fitaovana fikirakirana sy fanapohana solika teto Tomasina. Olona 3 farafahakeliny no fantatra fa miitsoka any amin'ny fonjana Ambaratavoangy hatramin'izao. Raha toa ka ampolony ireo mpiasa irakiraka voaroroy tamin'ny tiraraha ity. Tsy mbola hita soritra ny valin'ny fanadihadiana izay nampanantenaina ny amin'ny fikarohana ireo atidomikotrika izay tokony ampahafantarina ny vahoaka amin'ny mahararam-pirenena azy. Atreto, ireo mpiasa izay everina sy sokajiana ho madinika hatrany no tratra ambodiomby no sady misolo vaika ny akarana noho ny fiarahana mitsokombakomba. Efa voatontonona tao anatin'ny tiraraha ity ny anaran'ny tompony ilay trano lehibe tao Tanandava, toerana izay natratrarana voalohany ireo solika sy ny fitaovana maromaro fanaovana osoka ny andron'ny asabotsy fa 17 ny volana septambra 2024. Nalaza be ihany koa ny anaran'ny tompony ireo fiara lehibe sy salatsalany mpitatitra solika izay tratehaka tao anatin'ny fefin'ny trano lehibe tao Tanandava io. Fa ny zavatra tiany tsindriana anatin'le izy dia olo madinika tsy voakasika n'le raharaha no enjehana eto sy ny entina magnoloana ny fitsarana. Natao MD systématique regny olo regny. Matoa misy an'izay MD systématique faobe n'olona rehetrarehetra tsy misy fandiniana misy ny charge sa tsy misy. Midika zay fa misy olo agny ambony magnome baiko agnandefan'ireo olo reo MD. Fa ny fagnontaniana mipetraka. Aiza daholo zany n'olona rehetrarehetra voakasika ny tiraraha ty mivantana. Agnatin'izay le olo mpisehatra agnatin'io fanampoana gasoil na essence zay lazetsika hoe fanampoana carburant zay nalaza eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao satria olo mamoetra, mamosavy, magnapoizina ny firenena ray manontolo zany olo zany. Aiza daholo tsisy tonga ty amin'ny fitsarana. Agnatin'izay Monsieur Jacob, agnatin'izay tompon'ny trano zay hitantsika amin'ny sary amin'ny FB zay misy an'le toerana misy an'le carburant. Aiza izy? Iza magnafigna an'regny olo regny. Fa ankoatran'izay maro anare mpitondra ito Tamatavy na agnatin'ny sécurité zany na agnatin'ny fitsarana na anare agnatin'ny OMC io voaosina agnatin'ny tiraraha tiranagnane proof zany. Ny antony nandefasanare faoben'ny reto olo reto OMD dia ampikatonana ny tiraraha ty mihitsiny dia tapitra atreo le izy fa tsy hoisy toy intsony le enquête. Misy chefna sécurité eto, misy ato amin'ny fitsarana ary misy koa nare mpitondra fanjakana aketo voaosona agnatin'ity eny fa agny amin'ny Sénat agny misy tafiditra agnatin'ny tiraraha ty. Ary mbola misy koa conseiller ny ministère ny mponina agnatin'ny tiraraha ty isan'ny tsoka agny voakasika mivantana koa. Avoahery olo reto zay eto mbola tsy magnameloka anjareo fa raha tsy meloka zareo asaivo mivoaka zareo hitondra ny marina anagnanjareo. Miala bala nareo ary tianareo sarotsaromagna le raharaha ka miangavy anare zay raha te hitady ny marina nareo agnatin'le izy dia aza fenipenina le izy aza sakatsakanana fitsarana agnano asany. Fa eto zay dia matokony fitsarana tanteraka fa kosa miteny aminareo maventy mpitondra zay aza baikobaikoinareo ny mpitsara magnano asany aty ka tsy maintsy alefa MD riany na hoe arovo riany fa aboanare Jacob, aboanare viavy le tompon'le trano misy an'le entagnareo. Tsy hita popoka ny toy ny fakanaka singa an'ireo fitaovana simika nampiasain'ireo mpanampoka solika tao Tanandava. Tsy fantatra mazava ihany koa ny fepetra ny raisy ny fanjakana ho an'ireo toby-mpanjara solika teto Tomasina izay voalaza fa nahitana solika tsy manaraka ny fenitra mandraky tiany androany. Prélèvement daholo ny station service dia tany amin'le toerana nahitana an'le solika ireo dia hoentina miakatra ny Antananarivo moa zany ny le échantillon reo atao analyse dia hitantsika hoe zay vokatra ho azy. Le récipient rehetrarehetra atao zany nanaovana prélèvement daholo. Fût tao bonbonne mangamanga reny dia motopompe dia boatina acide sulfurique efa misy prélèvement dia tamin'ny misy efa misy résultat azo zany dia zay résultat azo tsy maintsy constatena le hoe raha misy anomalie dia akatona le station service dia isoronao le produit ratsy. Ny fitarainan'ny mpanjifa misy ny résultat ny analyse zany manamarika efa nisy station hita hoe nisy solika tsy manaraka spécification zany. Anjaran'ny OMH mantsy ara teknika mamantatra fotsiny hoe manara-dalàna ve ty solika ty sa tsy manara-dalàna. Sarotra amin'igny tena tany amin'ny station nakana sy tany satria
fa miazo fatarina fotsiny hoe miazo tenenina hoe sura fa misy tany amin'ny station reny satria station betsaka fa raha misy mivarotra clandestinement zany dia kely kokoa raha anaovana ny championnat zany mino fa misy tany amin'ny station reny dia ny station efa misy hita hoe misy solika ratsy ohatra dia akatona le station dia esorina le solika ao. Hatreto mahaliana ny mpanara-baovao ny alala ny vokatry ny fanadihadiana indrindra ny anaran'ireo tompony niketrika meloka tamin'ity raharaha fanapohana solika ity izay lasa vary magatsika ny fitsarana amin'ity fiandohan'ny taona 2024 ity. Ny filan-kevitra ihany no afaka manapaka ny famerina ny vidin'ny entana rehetra eto amin'ny faritra Madagasikara. Tsy manara-dalàna araka izany ny noty navoakan'ny chef district ao Anjilamena amin'ny famerina ny kapoaka ny vary sy ny fandraisan'ireo mpanangom-bokatra ny vary akotry. Efa misy ny fanadihadiana ary sy ny fepetra ho raisina raha ny fanazavana. Ny Lara Nelson no nanao ny fanadihadiana. Sy mifanaraka amin'ny lalàna ny noty famerana ny vidin'ny vary amin'ireo mpanangom-bokatra fepetra izay noraisin'ny chef district any Anjilamena ny fahadimy janoary lasa teo. Noty izay mamitra ho 550 ariary ny fakana ny kilon'ny vary akotry ary ny famerana ho 700 ariary kosa ny kapoakan'ny vary eny Antsera sy andraisan'ireo mpanjifa izany. Ny lalàna no jerena dia eo nivon'ny filakevitry ny ministra ihany no afaka mamoaka ny sy milaza fa isy ny famerana ny vidin'entana zany amin'ny entana zay aparitaka eny an-tsena eto amin'ny faritry ny Repoblika Madagasikara. Ary raha ohatra ka misy fikasana anao fameram-bidy ohatran'ireny dia tsy maintsy misy fakakevitra meloa zany atao na eto anivon'ny ministera na eo anivon'ny filakevitry ny fifaninanana dia izay no atanatohatra mila tsy maintsy arahana zany zay vao azo atao ny famoahana ny famerana ny vidin'entana toy ireny natao tamin'ny taona lasa ireny. Nivoaka ny 5 janoary ary tokony hiatra manomboka androany ity noty ity raha ny fampilazana. Raha ny vaovao iray no esoratra teny amin'ny tambajotra serasera ity noty ity fa tsy mbola nisy ny fampahafantarana ireo voakasika amin'ny tsy fampiarana izany. Vokatra izany tsy nisy nivarotra ireo olona tany antoerana raha ny fanazavana. Nisy kosa ny fepetra famorina ireo olona voakasika tamin'ny noty. Zany raha teto anivon'ny ministera manokana dia mbola tsy nisy fepetra niraisina satria raha ny angom-baovao azonay eo anivon'ny faritra dia teo anivon'ny district izy iny ary mbola eo andalam-panadihadiana ny taleparitra ny varotra zany amin'ny faritra aloatra mangoro iny dia mbola miandry n'izay angom-baovao zay zahay eto anivon'ny fitaleavana ny varotra eto Antananarivo. Raha ny taona 2024 manodidina ny 4,4 sy 4,3 sy 4 tapitrisa taona ny vary akotry vokarina manerana ireo faritra 13 eto Madagasikara. 720 sy 700 sy 7,5 sy 10,000 sy 9 taona kosa ny vary nafarana tamin'ny taona iny. Ary manodidina ny 200 sy 3,5 sy 10 sy 2 tapitrisa taona ny filan'ny vahoaka malagasy atao anatin'ny taona iny. Fa mitaraina vokatry ny tsy fisian'ny rotsakorana ahafahana mamboly vary ireo tantsaha any Ambatondrazaka amin'izao fotoana. Mivarotra lafo ihany koa ireo olona mbola manana vary vokatry ny tsy fisian'ny vokabary raha ny fanazavana. Maina ny tany any Ambatondrazaka sy ny manodidina tsy nisy ny rotsakorana hatramin'izao ankoatra ny orana nanifinify talohan'ny fetin'ny krismasy. Maina tanteraka ny tany ka miasa tsisy rano ny tantsaha ary manao ny ainy tsy ho zavatra mba hikendry ny ahazoam-bokatra amin'ity taom-pambolena ity. Ny rivo-doza sy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny fandatsahan'orana artifisialy no andrasan'ny tantsaha mba hahazoana rano. Fahalasana varina tantanimbary le vavary hohanina. Fa iny efa vary tokony hohanina le vary nefa ny tena mba mampitombo an'le zavatra hoe mba fomba ny tantsaha manko tsy maintsy mamboly ary miezaka ny mba hoe itovizana amin'ny namana zany efa raha izao ny zavatra hitoy tsisy fitovizana amin'ny namana mihitsy raha ohatra an'izao satria ny zavatra kely tokony hamelomanao tena ma zao ny zavatra fatafarotsaka tanimbary nefany le rano tsisy ny rano sikolona tsisy sikolona ny sena tavandraina amin'izao andro zao fa resaka rano rotsakorana ihany fa tsisy tsony mihitsy fa resaka sikolona mihitsy sisy ny tadiavina sy mba ndraindraina amin'izany miankina amin'ireo fanjakana mba manao antsy ho avy mihitsy amin'izany fa dia mijaly mikaikaiky fa tsaiky raha mifindra ty zany kere zany na manahoana fa dia
tafiditra ty aminay ty misy nikere am'izao fotoana. Atahorana ho tonga ny kere raha izao no mitohy satria efa manahirana hatramin'ny fahitana vary hovidiana noho ny fisontry ny vidim-bary. 2:03 ny masomboly ray vata. Ary vary hoanina. Vary hoanina zao hoanina 700. Mba misy ihany nefa le vidiana. Le vidiana koa ary nefa fa sala fa mampifilafila le raha satria mahasampy miahany vatany daholo le olombelona am'izao e. Fa samy miahany vata va zay manana moa zao dia fa sala mampifilafila ny varotra aminao fa misonitra andro manalina misy mividim-bary. Ny momba izay vary vidiana izay dia fantatra fa tsy namoaka vary amidy ny mpivaribary tao Andilamena androany alatsinainy noho ny fisian'ny lainoty navoaka ny lehibe ny distrika tamin'ny farany herinandro teo momba ny famerenana ny vidim-bary ho 700 ariary ny kapoaka ny vary fotsy antsena na 590 ariary ny kilao. Fa efa vonina ny fitaovana hiatrehana ny loza voajanahary rehetra tahaka ny tondra-drano misy isa-taona eto Madagasikara. Hoy ny teo anivon'ny BNGRC na ny Birao Nasionaly misahana ny loza voajanahary androany. Analy ny isa-taona ny malagasy voakasiky ny loza voajanahary misy ireo rava-fananana tanteraka anjaton'ireo namony ainy. Nanao taritra mahakasika izany ny BNGRC androany. Misy 120 ireo namony ainy manerana ny nosy nandritra ny rivo-doza miisa 4 nandalo teto Madagasikara. Isan'izany Batsaraisy Eminaty ny taona 2024 araka ny tatra nataon'ny BNGRC na ny Birao Nasionaly misahana ny loza voajanahary androany. 420 sy 4,2 ny tokantrano voakasika ary 720 sy 4,4 ireo trabona. Miisa 2,3 sy 5,2 ireo trano simba ary 4,7 sy 4,4 ireo potika tanteraka. Telo etsy tamin'ireo trabona no nahazo fanampiana avy amin'ny BNGRC sy ireo mpiara-miasa aminy raha toka 4 ireo tokantrano voakasika izany. Fanampiana toy ny vary milanja 5,7 sy 700 taonina, menaka 5,20 sy 300 sy 3,3 litatra, tafo miisa 3,7 sy 707 sy ny sisa. Loza voajanahary misy eto Madagasikara isa-taona ihany koa ny ahitany any amin'ny faritra Antsimon'Nosy tahaka Nanosy sy Androy, ny faritra Atsimo Atsinanana misy any Vatovavy sy Vitovinany ary Antsinanana. Analina ny fianakaviana iaran'izany isa-taona. Misy 5,2 sy 7 ireo trabona nahazo fanampiana tamin'ireo faritra roa ireo tahaka ny vary milanja 3,30 sy 500 taonina. Misy 9 kosa ireo maty vokatry ny aitrano manerana ny Madagasikara ny taondasy raha ny tatry ny BNGRC hatrany. 4,50 ny trangana aitrano tamin'izany. Tokantrano miisa 2,207 no voakasika ary 7,30 sy 707 ireo trabona vokatry izany. Vary milanja 4,30 faingo 5 taonina no nozaraina tamin'ireo trabona ireo, nisy ny menaka, ronono sy ny sisa. Anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika izao, efa ho avy ihany koa ny vanim-potoana ny rivo-doza. Efa vonona amin'ny fiatrehana ny loza ny Birao Nasionaly misahana ny loza voajanahary raha ny fanazavana. Tsy hoe efa ao anatin'ny tondra-drano tsika vao mitady hoe aizana ny toerana asiana ny olona, na hoe aizana ny toerana asiana ny tanta, fa tokony efa mipetraka mialoha. Zay ny tadiavanay hoe mba halalany amialoha raha misy rotsakorana ohatra an'izao efa fantatray ato hoe ny tanàna ry tokony ho dobo raha zao ny rotsakorana zao mililitatra ny rotsakorana tonga amina toerana anankiray dia ohatran'izay koa apetraka mialoha zany reny olona reny dia efa fantatray zany am'izao tsika miteny zao efa eto ampelantanany BNGRC daholo na ny ametrahana ny tante zany na ny toerana zay am'ty taona ty zany somary natao tena hoe efa tsy mahita iodinana mihitsy vao andray ny sekoly isika ho fametrahana ny olona fa tena ho atao amina toerana na dia mbola tsy manana an'izany tsika fa vokatry ny fiaraha-miasa olon-tsotra amin'ireo olona tsara sitrapo dia efa mahafantatra ny BNGRC hoe raha ny amin'ny quartier ohatran'izao dia ano asiana ny olona efa fantatray zany. Ho an'ny eto an-drenivohitra manokana, efa nisy ny fametrahana ireo famantarana saina mena ho an'ireo toerana tandindin-doza tahaka ny eny ambanina pahamarinana, saingy maro ireo olona tsy manaiky ny fanesorana azy ireo eny an-toerana. Manoloana ny tsy fanaran-dalàna sy ny fietsika tsy mendrika mivaona amin'ny kolontsaina sy ny fomba ataon'ny solombavam-bahoaka Mila Vonjy Philobert voafidy tao Ambovimbe-Androy, nanao fanambarana miaraka ireo ben'ny tanàna sy ireo seho fokontany ao an-toerana manameloka izany. Tsy rary nitsony ny fanaratsiana sy ny fanalam-baraka ataon'ny solombavam-bahoaka io izy ireo ka anaovana antsoavo ny amin'ny tokony andraisana fepetra. Fanahy mpanazavana. Dia mahatsapa izahay fa tsy rary nitsony ny fanalam-baraka sy ny fanaratsiana ny ray aman-dreny Castro voalohany izay ataon'ny Andriamatoa solombavam-bahoaka Mila Vonjy
zay zatra manevateva ray aman-dreny na filoham-pirenena na lehibe ny antoko na lehibe ny faritra teo aloha na gouvernement ankehitriny ireo tompon'andraikitra samsokajiny eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa manoloana izany indrindra dia manameloka fantatra izahay zany fihetsika tsy mendrika no sady mivaona tanteraka amin'ny kolotsaina sy ny fomba mampanao aty andro izahay be ny tanàna maro misy. Manameloka izahay ny fiantsina ady izay ataony solom-bavam-bahoaka mila vonjy Andreasy amin'ny kestera voalohany satria mahatsiaro izahay fa voatohitohina ny asa fampandrosoana raha mitohy izao zavatra ataony solom-bavam-bahoaka mila vonjy Andreasy izao zany satria zavatra efa fanaony fa tena tsy mety ary izahay dia tena manameloka tanteraka amin'izany fiantsina ady ataony solom-bavam-bahoaka mila vonjy Andreasy zany. Famverina indray ny ady atrandro ho an'ireo mpino Jesosy mamonjy tsy nihetsy amin'ny foibe akoron-drano ihany mizara roa ny fiangonana hatrany amin'ny faritra manerana ny Madagasikara. Ny katona efa ho ray volana ihany koa ny fiangonana Jesosy mamonjy Eny Anosy raha ny fanazavana androany. Mitatry ny atsiprian'izay fitino koloina. Tsy mbola miravina hatramin'ny androany olana eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy ireo mpino nanapa-kevitra ny hiala ao amin'ny foibe ankoron-drano. Ny zara roa hatramin'ireo faritra samihafa ny fiangonana Jesosy mamonjy ho hatrany ny fanazavana. Fankorotana ny fiangonana era Madagasikara. Ny any Tsarafidy, Mbomasoa, zara roa ny fiangonana. Ny any Pasimatera, anaovan'ny fanjakana eritreritra tsy vela ivavaka ny sasany tsy tafiditra amin'ny fiangonana nametrak'olona kisokosoko tao izy. Ahoana ilazana fa milamina. Raha nitsahatra very eo noho ny hevi-dratsy ataonareo dia milamina. Tsy milamina Jesosy mamonjy. Azafady pasteur Raymond, ianao nitory anay efa lany tamin'ny fifidianana. Rinao zay fa mitady amono anao. Natao aketany ny gendarme zay, nahidra fitsarana ary mbola andalany zany fitsarana zany hatramin'izao. Milamina ve le fiangonana. Ankilany tao anatin'ny iray volana ny katona ny fiangonana Jesosy mamonjy Nosy. Anton'izany ny taratasy avy amin'ny prefekturana Antananarivo manamarina ny famindrato-toeran'ny mpitandrina ny fiangonana. Zava-taratasy izay tsy manahoana loatra satria izahay Jesosy mamonjy tsy manana CP ary izay Jesosy mamonjy koa tsy mbola mijoro tsara koa ny CA-nay. Ary raha zany dia tsy ara-dalàna ny taratasy d'affectation-nay raha misy ny zavatra zany. Mbola vao ray volana zay raha la pasteur Raymond no nandafasanao olona taty amiko hanakorotana ny fiangonako sy aka ny fiangonako. Rehefa mijerevanay ireo olo reo tao anaty fiangonana tao misy gros bras 10 tamin'ny krismasy inona no aniko io kapokako io fiangonana io ao zany miasa nanomboka ty fantandroako tao zany miasa. Bonane, inona no aniko? Tsy ninana. Noho nataon'ny olonao io, préfet de police-nao io. Araka izany, manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ireo mpino, manoloana ny olana eo anivon'ny fiangonana. Avoilikiliky ny anfatrika amin'ny côtier. Hoe leo amin'ny fitondrany côtier zahay. Miala tato amin'ny koron-drano tsisy dirany faritra, tsisy dirany côtier. Efa polo taogno vavagna tamin'ny Jesosy mamonjy ty sofy ty tsy lohaka. Tato na velogno zay. Nanompo sampy ray aman-dreny, tato na tany famonjena, tsy tianay lasa ny devoly. Afatra ho an'ny mpitondra fanjakana. Mangahataka zay mpitondra fanjakana anao monsieur le ministre de l'intérieur. Zahay amin'ny faritra, indrindra zay amin'ny faritra vatra zanaka sava. Ela tsara nisy zavatra ohatran'izao. Fa fiangonana Jesosy mamonjy mba miara-miasa aminareo ihany, mampantsara, mampilamy ny firenena ty mba zahava zahay. Tsy aiviny tao aorian'ny disadisa sy ny tsy fifankazahoana tamin'ireo mpino eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy, tsy mbola nisy ny marimaritra iraisana eo anivon'ireo PCP na ny Brown Frères ny mpitandrina raha ny fanazavana hatrany.
Lafim-baovao hafa tanteraka dia lehilahy iray no saron'ny zandarmaria pirenena nitondra rongony milanja 720 kilao teny Alasora ny aliny sabotsy lasa teo. Vokatry ny velam-pandriky ny aliny ihany olona 5 hafa no voasambotry ny zandary sy ny andrimasom-pokon'olona teny amin'ny commune Alasora ihany. 3 amin'ireo voasambotra no nikasa anao kolikoly ny zandary ka nanolotra vola mitetina 4 tapitrisa ariary. Ny asabotsy teo tokony tamin'ny 7 alina no saron'ny zandary tao amin'ny fokontany miadana commune Alasora ny lehilahy iray niaraka tamina rongony 4 gony milanja 720 kilao. Nitony fikaroana taorian'izay ka olona 5 hafa no voasambotra ny aliny io teny amin'ny commune Alasora ihany. Nikasa anao kolikoly tamin'ny zandary andamina ny rara ny 3 tamin'ireo voasambotra ka nanolotra vola mitetina 4 tapitrisa ariary. Ny aliny asabotsy 7 janoary 2024 tokony tamin'ny valona sasany alina dia nisy olona tsara sitrapo nampandre ireo zandary mpanao fisafona notarihan'ny komandon'ny tompoparitry ny zandarmaria Alasora fa misy fiara iray mampiay azy ireo eo amin'ny fokontany antsoina hoe miadana eto anivon'ny commune Alasora ihany. Rehefa nidina tena toerana ireo zandary dia lehilahy iray miaraka amin'ny rongony 4 gony sy fiara iray nitratra. Ny aliny ihany dia nitoy ny fikarohana sy ny velam-pandrika nataon'ireo zandary niaraka amin'ireo andrimasom-pokon'olona ka lehilahy 5 hafa no voasambotra tamina toerana samihafa eto anivon'ny commune ihany. Tsara ny manamarika fa nisy lehilahy 3 hafa izay nikasa anao kolikoly andamina ity raharaha ity no nanolotra vola 4 tapitrisa ariary ka avy hatrany dia notazomina eto amin'ny tompoparitry ny zandarmaria Alasora ihany koa. Olona misy sasivy araka izany no voatazona sy anaovana fanadihadiana eny Alasora amin'izao fotoana. Nokazana ihany koa ireo fitaovana nampiasain'izy ireo tamin'izany tahaka ny fiara sy moto ary ilay rongony milanja 720 kilao. Mariana sy amafisina fa anatin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomela tanteraka ny eo anivon'ny kompania Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ka tsy anaiky izay endrika kolikoly anakatsakanana fantanterahana izany. Ka eto izay dia mampitandrina sahady ireo izay mieritreritra na alaim-panahy anao fanelanelana na mikasika ity raharaha ity na ankolaka na mivantana fa tsy namany mpanao ratsy ny zandarmaria. Famirongatra ny resaka alatra sikloposy ao Toliara amin'izao fotoana izao. Androany maraina dia mpangalatra sikloposy misa 4 no tratehaky ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny commissariat de police Betania. Fanampanazavana. Mpangalatra sikloposy efadahy no sarin'ny polisy avy eo anivon'ny commissariat de police Betania miaraka amin'ireo sikloposy halatra izay efa vita tapatapaka taorian'ny velam-pandrika natao azy ireo. Mirongatra ny halatra sikloposy eto tapitanana ny Toliara ary vaotsela dia efa naharaisana fitarainana raha ny fanazavana. Ity farany ity moa zany zao dia fitorinana napetrak'olona tamin'ny 7 volana janoary zao ary very teo amin'ny akaikinao mity teo an-dabolo miposy izay miangalarin'ny olona zay tsy fantatra. Rehefa natao ny fanadadiana sy ny fitadiavana n'izay mety ho nangalatra azy dia tratran'ny polisy amin'izay ireo olona zay nangalatra ny sikloposy ireo. Maromaro ireo sikloposy zay tratra eo ary mbola anaovana antso avy amin'ny olona zay efa nanao déclaration ny fangalarana sikloposy taty amintsika fa ny anankiray aloha zany nen'ireto olona zay nametraka fitoriana tamin'ireo sety reto dia hita isany amin'reto posy izay tratra hita amin'ny sary eo reo. Nahatratrarana anazy moa zany dia nandeha ny renseignement amin'ny polisy moa anatin'ny fanaovana an'izay fitadiavana vaovao zay dia rehefa hita ny renseignement fa hoe ary misy posy mety halatra sy tsy mazava dia rehefa voasambotra ihany koa ny sasany tapahany tamin'ireo olona reo dia nanondro hoe ary ino nametrahana ny sikloposy dia tao nahasarana an'ireo sikloposy be dia be hitatsika izay efa nitapatapahana izy ireo ary na le posy zay nangalarindreo tamin'ireo sety io ary dia efa tapatapaka izy hitatsika amin'ny sisiny sary io. Maro ireo fitarainana voarainy avy eo anivon'ny commissariat de police Betania makasika ny halatra sikloposy manokana ka tokony ho may lohatrany ireo manana sy mpitondra azy ireny. Misy ihany ny halatra sikloposy raha tamin'ity taona ity aloha zany zao dia eo amin'ny anaky 3 ny efa nanao déclaration fahaveren'ny sikloposy tamin'ny taona lasa moa any amin'ny 7 any tamin'ny volana desambra iny zany hoe ity novambara zany dia vaindohan-drara mpangalatra mihitsy no mangalatra an'ireo sikloposy reny satria io no ahafahan'ny olona mitatitra sy manamora ny fivezivezena eto tapitanana ny Toliara. Manentana ny olona rehetra sy tsirairay avy mba samy ho mailo amin'ny fampiasana nyreto sikloposy reto satria
mora angalarina ny taratasiny a tsy de tena mitaky taratasy be loatra izy io fa tokony samy mailo sika ao amin'ny olona zay ampiasaina hitarika an'ireny cyclopousse reny a ary mitarika cyclopousse koa rehefa manala passage ianao a de tokony mba ho mailo hitanao maso foana ny cyclopousse fa tsy avelanao ela eo satria ny mpangalatra de efa miodiody eny ihany. Atolotra ny fitsarana tsy ho ela moa ireto mpangalatra cyclopousse ireto rehefa vita ny famotorana sy ny fanadiadiana azy ireo. Amin'ny maresaka avy any ivelany eo ambany fifehezany mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana ny tranobe fitsarana tapony ny kongresy ary ny lapam-panjakana ao Brasilia renivohitry Brésil taoriany fanafiana nataon'ireo mpomba ny filoha brésiliana teo aloha omaly. Manodidina ny 300 ireo olona voasambotra amin'izao fotoana. Tsy manaiky ny zavantranga ny filoha ankehitriny Lula da Silva ka ampiantra ny sazy amin'ireo nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana. Fanadihadiana eo ny sariny France 24. Ce sont des images que le peuple brésilien n'est pas prêt. Ity sary ity no maneho fa mbola tsy vonona ny anadino ny filoha teo aloha Jair Bolsonaro ny ankamaroan'ireo vahoaka brésiliana omaly niroitra nakena mikianjan'ny demokrasia izay ahitana ny lapan'ny fitsarana nateriny merando olona ary ny lapam-panjakana avokoa ireo mpomban'ny Jair Bolsonaro amanetsiny. Vokany foto-drafitrasa maro no nosimbainy reto farany toy ny fitaratra, ny birao sy ny maro hafa. Anton'izany tsy fanekeny izy ireo ny voka-pifidianana izay ahina ho nisy alabato avy amin'ny filoha vaovao Lula. Hita amin'ny alalan'ny sora-bavety lanjain'izy ireo tanjon'ireto mpanohana ny filoha teo aloha ireto ny anonga-mpanjakana ara-tafika ora maro taoriny ny hetsika miverina tsikelikely tamin'ny laony ny toedrara naparitaka ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso ireo mpanao fihetsiketsehana ka olona mahery ny 700 no voasambotra tamin'izany. Marina tsy tao an-toerana ny filoha brésiliana ankehitriny Lula da Silva tamin'ny fotoana nitrangana ny fanafiana. Malon'izany nampananteny ity farany fanasazy ireo mpanao fihetsiketsehana manohatra ny demokrasia araka ny lalàna ireto. Nandritra ny fiverenany tao Brasilia nanao fanadihadiana ireo hevitra voaroby ity filoha ankehitriny ity. Fanapakeviny voalohany ny nanomezany toromarika amin'ny fitandrona filaminana ity distrika federaliny Brasilia ity hatramin'ny farany volana janoary izao. Ny gouvernoura amatoerana raha teo izay nahato tamin'ny asany mandritra ny 90 andro ary nandao ny asany kosa ny lehibe ny mpitandro ny filaminana. Tantara tsy ho faty fa iraikitra ao am-pony ireo brésiliana. Dia izay no masakazo natolotra tamin'ity alina ity tompoko lasy tompoko vavy akasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao. Samia tsara tompoko. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.